misy orinasa zany de misy olotsotra actionnaire ao anatin'ilay société anonyme antsoina hoe CSPIM izay miandraikitra zany an'ilay sécurité aéroportuaire na le fiarovana sy ny fandriam-pahalemana filaminana zany amin'ny seranam-piaramanidina eny Ivato. De tonga am'izay ary zany orinasa anankiray antsoina hoe Société d'Urban International Traders Limited, orinasa mauricianina izy io, izay nifanantona zany hiara-iasa am'le CSPI France sy ny ADR Solution. De nanao pacte d'associer zareo, fifanarahana zany hoe hiaraka iasa samy tompona petrabola ao anatin'le CSPIM. De tamin'ny 2020 volana septambra telo amby folo sy roa arivo de natsangana zany ny orinasa izany hoe fitambaran'ilay antsoina hoe actionnaire, zay mihitsy moa fiantsoana anazy actionnaire vahiny zany, actionnaire frantsay zany de ry zareo le CSPI France, ADR Solution sy le olona anankiroa personne physique anteneniko teo zany miaraka tamin'ny actionnaire mauricianina zany de ireo le antsoina hoe d'Urban International Traders Limited. Zay zany nahatonga an'le hoe miaraka nanangana zany orinasa antsoina hoe CSPI Océan Indien zany, reo actionnaire français sy actionnaire mauricianina reo de nitambatra tao anatin'le CSPIM zay manao an'io sécurité aéroportuaire eto Madagasikara io, le CSPIM teneniko anareo teo zany. Ny zavatra mahagaga de zao, nanomboka taitaitra zany ny avy eo anivon'le actionnaire mauricianina satria mahita mouvement ana vola hafahafa mivoaka avy eo anivon'ny compte n'ilay CSPIM de tsinona akory zany fa nisy vola 268 000 euros sy 68 700 $ américains ary chèque anakefatra zany taratasy-mbola anakefatra mitotaly 909 millions d'ariary mivoaka zany avy eo anivon'ny banque ny orinasa tsy fantatry le actionnaire mauricianina. Zay zany fomba maritatsika azy le actionnaire mauricianina le d'Urban International Traders Limited ary le actionnaire frantsay de ireo le teo aloha le CSPI France miaraka amin'ny ADR Solution miaraka amin'le olona Jean-Joël Ansar sy Raphaël Albaladejo sy Francis Dubernard sy ny sisa. Zay zany ny zavatra misy azahoanareo azy tsara, actionnaire vazaha, actionnaire frantsay de actionnaire mauricianina. Rehefa manomboka misy vola mivoaka hafahafa tsy fantatry le actionnaire mauricianina ny fandehany zany de nangataka audit zany le actionnaire mauricianina hoe mba mangataka izahay aloha audit financier, audit fiscal ary audit de gestion eo anivony zany orinasa CSPIM izany tamin'ny volana Aogositra taona 2024. Tsy nety an'izay anefa ireo actionnaire frantsay eo am'izay zany manomboka hitatsika le mauvaise foi hoe nisy kajikajy nataony tao zany. Tsy nety an'izay nefa izy fa ny zavatra nataony de tena zava-doza mihitsiny satria norobainy tanteraka zany le orinasa CSPIM de nanangana moramora izy orinasa antsoina hoe Samada io le hitatsika eny amin'ny aéroport am'izao fotoana izao io. Le Samada de hoe Société Sûreté Aéroportuaire Madagascar, société anonyme io. De zao ny fandehany le Samada zany natsangany zareo tsy fantatry le actionnaire mauricianina de nalainy tsikelikely daholo mpiasa ny CSPIM, ny volan'ny CSPIM, matériel ny CSPIM de tourneny tsikelikely nalefa ny tany amin'le Samada société anonyme. De ny ray tsikombakomba mazava ho azy tamin'ny rafim-panjakana frantsay tamin'ny rafim-panjakana malagasy tamin'izany fotoana izany satria de nahagaga fa nisy note circulaire tamin'ny 15 octobre 2014 nataon'ny aviation civile de Madagascar. Ny ray tsikombakomba zany mazava ho azy tamin'ireo le actionnaire vazaha frantsay nanangana moramora le Samada satria zavatra tsy tokony ho azony saina eritreretiny tsy azo atao akory fa de nanao note ny avy eo anivon'ny aviation civile de Madagascar hoe ny vola miditra rehetra amin'ny redevance de sûreté zany hoe le vola miditra alohan'ny mpanjifa iny zany na mpandeha amin'ny seranam-piaramanidina iny zany mampiasa ny seranam-piaramanidina iny zay miditra tamin'izay tamin'ny CSPIM izay nanao an'le fifanarahana tamin'ny aviation civile de Madagascar tamin'ny fanjakana malagasy
ny vola rehetra miditra ozy tonga dia asive reversement zany hoe tonga dia alefaso any amin'ny Samada SA. Le Samada SA io zany nitsangana fotsiny ohatran' zao tsy fantatry ny actionnaire ao anatiny le CSPIM. Aloha zany de fa hitantsika hoe misy firaisana tsokombakomba tamin'ny rafim-panjakana malagasy zany tao anatin'le izy. Ny problème nefa de izao tsika mahalala tsara tsy Samada nanaovan'ny aviation civile de Madagascar contrat ray loha zay fa CSPIM le contrat BOT zany io le hoe anao an'le fanarahamaso an'le sûreté sy ny sécurité sy ny mametraka scanner sy manao investissement samihafa. Nisy programme d'investissement tao napetraka tamin'le offre technique et financière zay natao zay nahazahoana an'le contrat tsy tanteraka zany zay nahodina ho an'ny Samada société anonyme daholo ny matériel rehetra zay nividinina sy nafara ny CSPIM. Ary nisy vola napetraka le actionnaire mauricianina nefa mitentina 1 million d'euros volany zany zalahy 1 million d'euros napetraka le actionnaire mauricianina tokony anaovana amin'ny fampihodinana le orinasa sy anaovana ny investissement nanjavy ny vola io kanefa le actionnaire mauricianina nitondra 1 million d'euros na ilikry zareo mora foana rehefa nanangana le Samada SA zareo. Mazava hoazy fa nikorotana ambony ambany koa satria mipiasa tao amin'le CSPIM rehetra na nidébauché le samy mpitondra ihany samy mpitantana tao ihany zany débauché de nalefa ntaty amin'le Samada. De ny problème de zao le CSPIM zany efa nalany daholo ny votoatiny rehetra de lasa ohatrany hoe coquille vide zavatra banga zany zavatra foana pokaty zany le CSPIM afa-tsy nitrosan'le mpitantana rehetra tao zany satria le mpitantana rehetra lasa mivadika any amin'ny Samada de le CSPIM ny anjanja rery teo ny vola zay nisy tao nalefa ny tany amin'ny Samada fa nitrosa kosa de navelany ho an'ny CSPIM. Hitanareo amin'izany le ara-tsipana de teo zany le actionnaire mauricianina very tanteraka tsy hitantsony zay natao satria na nibrofesana azy de navadika ao amin'ny anaran'le Samada teo amin'ny immeuble assiste Ivandry tamin'izany fotoana zany. De mazava hoazy ny esoriny zany zay mpitantana namofopofona an'le actionnaire mauricianina rehetra de tonga de le frantsay ny ray tsokombakomba tamina teratany malagasy sasany zany niaraka tamin'ny fitondram-panjakana zay nanao an'izany firaisana tsokombakomba zany no nanjaka teo amin'le izy. Zay zany anisany olana goavana be. Le izy moa resaka araky ny lalàna zany problème juridique zany rehefa aveo satria mazava hoazy zany fa mahita le aveo anivon'ny actionnaire mauricianina hoe nisy osika goavana be zany tao anatin'le izy. Etsakilan'izay manko tsy nisy mba assemblée générale mba hoe nankatoavina ny compte ary ao anatin'le compte mandeha tsy manjary misy bilan misy état financier anankitelo samihafa zany de ny sasany bénéficiaire ny sasany déficitaire mba ilazana hoe namboamboarina daholo zany fa tsy zavatra mandeha tamin'izay loany nataon'ireo teratany vahiny teo anivony CSPIM ireo zay nivadika ho Samada reo. Tsy nisy tsy nentina anaiky fanaovana audit comptable sy audit financier any CSPIM lay actionnaire frantsay nangatany le actionnaire mauricianina. Ratsorina zany de tena spolié voafitaka mihitsy zany escroquer ngamba ratsorina ohatrany hoe tena nanaovana fisolokiana mihitsy zany teo anivon'le actionnaire mauricianina nanaovany reto actionnaire frantsay azy reto zay nanangana an'le Samada. De rehefa nandeha ary nitory zany le mauricianina nitory de nivoaka ny didim-pitsarana ny tribunal de commerce Antananarivo tamin'ny 2020 ny volana septembre satria teo amin'ny ray taona teo zany le procédure nanomboka tamin'ny volana septembre 2014 zany ny raha-pitsarana de io moa raha vao tribunal commercial zany tsy zavatra mamaika de mitarazoka zany herintaona taty aoriana vao nivoaka ny didim-pitsarana tamin'ny 25 septembre 2015 ary nivoaka ny didim-pitsarana nanapa-kevitra ny tribunal de commerce Antananarivo fa tena misy tokoa concurrence déloyale nataon'le Samada ka noho izany de akatony io Samada io satria osika zany fisolokiana zany ny tao anatiny ozy ny tribunal zany hoe ozy ny tribunal commercial zany hoe akatona le Samada ajanona le agissement déloyaux na le tsy fanarahan-dalàna fanaovana concurrence déloyale
fifaninanana tsy ara-dalàna ataon'le Samata amin'le CISPM io. Akatona le Samata ao anatin'ny enim-bolana aloha ahitana ny fandehan-draharaha terena nodidin'ny fitsarana zany andoha dommage et intérêt 4 milliards 50 millions d'ariary ny société Samata sy ireo teratany vahiny tao anatiny Jean-Joël Ansary, Raphaël Albaladejo, Jean Assis Olmos, Louis Olmos ny anarany. Terena ny fitsarana andoha 4 milliards 50 millions d'ariary de dommages et intérêts. 4 milliards amin'io dommages et intérêts pour préjudice économique et financier ho an'le actionnaire mauricienne, 50 millions d'ariary dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à l'image et à la réputation. Ary nandidiny Samata hamerina amin'ny CISPM ny matériel rehetra na ny fitaovana rehetra nahodinkodiny zany Samata zany sy ny vola. Anisan'izany lay 1 million d'euros mitereny ny fitsarana hoe avereno satria nahodinareo any amin'ny zavatra hafa zany le izy. Satria les biens et les avoirs de l'actif, zay mihitsy ny tenen'ny fitsarana, les biens et les avoirs dans l'actif de la CISPM ont été spoliés et transférés illégalement chez Samata. Teren'ny fitsarana le Samata sy ireo le teratany vahiny frantsay ireo zany hamerina an'izany fitaovana sy ny sisa nahodinkodiny zany nakany amin'ny iverina makany amin'le CISPM. De condamnena ozy ny remboursement na ny famerenana an'le vola 1 million d'euros any amin'ny orinasa d'Urban International Traders, le actionnaire mauricianina io zany. Ary apetraka ozy ny fitsarana ny nanao an'io averina amin'ny CISPM zay nahazo an'le contrat amin'ny fanjakana malagasy tamin'ny voalohany fitantanana an'le sûreté sy ny sécurité aéroportuaire eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision concernant la fermeture de la Samata. La restitution à la CISPM des immobilisations corporelles, incorporelles, les matériels et le personnel illicitement transférés, ainsi que la reprise immédiate de l'exécution BOT par la CISPM, nonobstant toute voie de recours.